totosan'ny faraka amin'ny telopolo volana jolay 2024 atao amin'ny fokotany tsara miakatra sy fokotany Anjomandra Martina samy commune Ambanivohitry Anjomandra Martina distriktan'ny Mandoto ny Fivoriambe fanohizana ny ezaka fametrahana fandriampahalemana teo anivon'ny distrika telo Miandrovazo Tsiromandidy Mandoto. Izany dia niarahana tamin'ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao Mandoto sy ny lehiben'ny distriktan'ny Mandoto ny ben'ny tanànan'ny commune Ambanivohitry ny Anjomandra Martina ary commandin'ny fondro-topoparitry ny gendarmerie Miandrovazo Mandoto ary ny ofcordany Ambatofotsy. Ny commandany topoparitra misahana ny fandriampahalemana ny lala-pirenena efatra amby telopolo sy ireo zandary mpiara-miasa amin'izy ireo. Izao natao ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distriktan'ny Mandoto dia noho ny fahitana ny fandriampahalemana ao Miandrovazo satria milamo mavoaka ao Miandrovazo ka mendrika laintaka hoy izy sady mba ho fametrahana ihany koa ny fandriampahalemana sy fifehezana nelanelana eo amin'ny sisytany mampifandray ny distrika Mandoto sy Miandrovazo ary Tsiromandidy izay mpifanila podorindrina. Ny zavatra hita tany Miandrovazo dia ny lamina ny vahoaka dia mba tianay fampisara traikefa ireo kompani telo ireo mba ahafahana mifandray sady mifanampy dia ametraka ny fandriampahalemana miray. Mahakasika zay indrindra no atopisin'ny zavatra natao androany zay fanondroany natao androany tamin'ny tapabola tamin'ny sabotsy ny natao tamin'ny voalohany tany madio kely ary androany dia mbola nanamafy tato amin'ny fokotany tsara miakatra sy fokotany Anjomandra Martina. Mahakasika zay ady amin'ny tsy fandriampahalemana zay. Velom-pisaorana ireo tompony andraikitry ny gendarmerie moa ireo mponina noho ny fanetanana izay nataon'izy ireo mba ho fametrahana ny fandriampahalemana satria dia hita tao ao fa mahazo vahana ny asan'ny dahalo sy ireo tsy matomanota ka isaorana indrindra hoy izy ireo ny tompony andraikitry anivon'ny gendarmerie Miandrovazo izay nizaratraikefa tato anatin'ny distriktan'ny Mandoto mba isian'ny fandriampahalemana ho an'ny mponina ao amin'ny distriktan'ny Mandoto. Tena ilana vahoaka aty ambanivohitra tokoa izao fanetahana fandriampahalemana zao satria raha vao tsisy ny fandriampahalemana dia tsy afaka mamokatra zay voalohany indrindra. Efa miezaka koa nefa izahay ireo vatandà miambina amin'ny alina nefa tsy mahasaka anazy raha tsy misy an'ireo fandriampahalemana fanentanana ataon'izy ireo mpitondra ireo. Tena ilana tokoa ny fanentanana ohatra zao satria zavatra tsy hahafahanay mivoatra misy zany le tsy fandriampahalemana amin'le fahaveresana omby tsy fahatoriana amin'ny alina. Miezaka tokoa ny tsiraray amin'ny fiambenana ny fiarovana ny fananany fa amin'ny ankapobeny moa ny dahalo miaraka amin'ny basy vitsivitsy amin'ny olona ny manana basy dia eo zany no hoe vao misy pobasy dia vao matahotra loha satria lefina sy famaky fibara zany ny amin'ny ankapobeny ny fiadinin'ny fokon'olona ety. Mandritra izany koa moa dia napetraka ny fametrahana ny colonne mba ho anaovana azalambo ireo olon-dratsy sy isavana ihany koa ireo kizy rehetra ary nasiana ihany koa ny fifampizarana larana finday teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka mipetraka amin'ireo toerana mpifanolo-pidorindrina ao amin'ny distrika telo mba hifampizarana vaovao tsy tapaka raha sanatria misy ny asan'ny mpanao ratsy ao amin'ny distriktan'ny Mandoto sy Tsiromandidy ary Miandrovazo. Izana moa ny fanohizana izao araka ny fifampidiniana teo amin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny gendarmerie amin'ireo distrika telo mifanila podorindrina ary any amin'ny commune Mbilibaka indray no anaovana ny asa tana maro ho amin'ny manaraka izay fanetanana sy fifampizarana amin'ny vahoaka eny fotony.